Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famirava antsika ry havako malala tratra ity zoma fa 7 volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny Luka toko 5. Luka toko 5 andiny 7:20 ka hatramin'ny andiny 2:30. Luka toko 5 andiny 7:20 ka hatramin'ny andiny 2:30. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia nandeha Jesosy ka nahita mpamory hetra atao hoe Levy nipetraka teo am-pamorin-ketra, teo izy taminy manaraha, ary navoy ny zavatra rehetra izy ka nitsangana dia nanaraka azy. Ary Levy nanao fanasana lehibe tao an-trano ho an'ny Jesosy, ary nisy mpamory hetra maro sy olo-kafa koa izay niara-nipetraka ninana tao aminy. Fa ny fariseo sy ny mpanorandalàna aza teo aminy dia nimonomonina tamin'ny mpianatry Jesosy nanao hoe, nahoana ianareo miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota? Ary Jesosy namarika nona taminy hoe, tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy avy antsy ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ray masonao manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny nitsony Jesosy any Levy na i Matio no hotantaraina eto ry havako malala. Levy moa eto na i Matio dia iray ihany. Matio izay ao anatin'ireo 12 isan'ny apôstôly 12. Teo ampamoriketra no nantsoiny Jesosy Levy hoe avy anaraka na manaraha. Ny mpamoretra izay olona tsy tia ny fiarahamonina indrindra tamin'ny fotoana andro adeto antsika hoe isan'ny 10 voalohany tsy tia ny fiarahamonina nga ny mpamoretra noho izy mitaky hetra tsy aradrarany mihitsy amin'ny vahoaka, ary tsy vitany hoe mitaky hetra tsy aradrarany fa miara-mitakosona olona ataontsika hoe ireo izay nahita fity teo mason'ny mpanjana tany ka nitaky hetra zay tsy izy tamin'ny vahoaka jiosy. No zany dia raha mijery ny mpamory hetra ny vahoaka jiosy dia mijery ny mpamory hetra toy ny mijery ny mpanjana tany Rômanina. No zany dia fakalana ary noarin'ny jiosy rehetra mihitsy ho toy ny olona maloto zany mpamory hetra zany. Tsy hoe izy makatsirariny ihany, izy manao tsindry azo lena ihany, fa izy mitakosona mihitsy azy sakaizan'ny mpanjana tany, sakaizan'ny Rômanina zay mpanompo sampy sady nampijaly dia nampijaly ny firenena jiosy. No zany dia raha tsy endrika mihitsy teo imason'ny fiarahamonina jiosy ny mpamory hetra. Io ary Levy fa anankiray amin'ireny, tahaka Zakaiosy koa. Luka dia ny tantaram-mpamory hetra anankiroa eo, dia tantaran'ny Zakaiosy sy ny tantaran'ny Levy. Aty am-piandohana izy dia i Levy na i Matio no nantsoina ho mpianatry Jesosy zany araka ny tenin'i Jesosy hoe manaraha. Dia satria Levy olona ambony, ny mpamory hetra ninona dia olona manan-katao izy, olona ambony izy, satria ataovy hoe inspecteur des impôts na tahaka izany, olona tsy olon-tsotra akory fa olona nitokisany fanjanahantany, dia olona nanatoerana tamin'ny lafiny materialy. Ary dia ufakasitrahana an Jesosy satria nantsoiny Jesosy anaraka azy izy, dia io fa nanao fanasana ary Matio na i Levy, nanao fanasana Levy nazava ho azy satria mpamory hetra Levy dia nasainy ny mpamory hetra tahaka azy. Zay ny tontolo misy azy. Namany ny sakaizany dia mpamory hetra oatra azy, namany sakaizany dia mpanakarena oatra azy, ny namany ny sakaizany dia olona zay mitovy fomba afijery taminy teo aloha. Ary dia nasaina nanatrika izany Jesosy. Levy efa nanaiky anaraka an Jesosy, saingy ny namany Levy kosa tsy voatery nanaraka an Jesosy. dia inona nataony Levy nasainy Jesosy
hanatrika ireo namandreo. Ny tao an-tsainy Matio tsy nazavainy lioka tsy nazavainy Matio fa izao mazava hoe ary ny tenin'ny feteniny Jesosy manazava azy. Levy zany dia nanao fety, nanao fiaraha-misakafo mba ampiaonana ireo namany an Jesosy. Zay ny natonga an Jesosy ny teny manao hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody. Ny antony natonga ravakinany Tsipriany elanelanelan'ny solona zany dia ny antony nanasany Levy an Jesosy zany dia mba ho fijoroana vavolombelona mazava ho azy amin'ireo namany. Mba ho fijoroana vavolombelona amin'ireo namany fa efa niovy Levy. Tsy ilay Levy mpamorietra talotsony fa ilay Levy efa nanaraka an Jesosy. Mazava io. Ary ny faharoa izay atao an-tsainy Levy koa dia izao tsy fijoroana vavolombelona ho an'ny Levy ihany fa izao tiany Levy koa na tiany Matio koa mba hitaomany Jesosy na mba hiovany ireo mpamorietra tahaka azy ho tonga mpianatra Jesosy. Zay ny dikany hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Jesosy zany dia nanondro ireo namany Levy, ireo mpamorietra tahaka ny Levy, ireo sakaizany Levy ho marary ka mila mpanao fanafody. Ary hoy Jesosy manao hoe tsy avy antsony marina fa ny mpanota mba hibebaka. Fibebahana zany no andrasan'i Jesosy. Ny antony natongavany Jesosy zany nanatrika ilay fanasana dia mba hahatonga ireo namany Levy na sainy Levy hifanatrika amin'i Jesosy mba hibebaka. Antony mazava zany. Raha tsorina dia antony mihaja dia mihaja mihitsy ny tao an-tsainy Levy. Tsy tao an-tsainy Levy mihitsy zany raha ohatra ka ny tapany voalohany hoe manaraha hoy Jesosy dia tsy tao an-tsainy Levy mihitsy zany ny hoe ampiseho toetra tsy mendrika teo anatrehan'i Jesosy fa izao ny tao an-tsainy Levy dia antony mihaja fijoroana vavolombelona amin'ny namany fa niovy izy. Tsy ilay mpamorietra talotsony, tsy ilay Levy talotsony fa lasa Matio, lasa olona tian'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao fitaomana ihany koa ny namana mba handray an'i Jesosy. Tsy vitan'ny Levy ny tondra n'ireo namany ireo teo amin'i Jesosy fa vitan'ny Levy kosa ny nitondra an'i Jesosy ho eo amin'ny namany. Sarotra tamin'ny Levy, sarotra tamin'ny Matio zany ny nitondra ny namany io eo amin'i Jesosy. Fa izao kosa nataon'ny Levy izay nitondrana an'i Jesosy ho eo amin'ny namany. Mazava be zany fomba fiasan'ny Levy zany dia afaka malala. Roa zany ny tian'ny tompo ao an-tsaintsika afaka malala. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao, dia mila na ilain'ny tompo no hijoroana vavolombelona. Ilain'ny tompo ny hijoroana vavolombelona fa niovy ianao. Ary izay fijoroana vavolombelona zay dia efa nafaran'ny tompo nge zany. Efa nafaran'ny tompo, nafaran'ny Paoly no hoe zay rehetra nandray an'ny tompo dia taominy ho fiasan'ny fitiavana hijoro vavolombelona fa niova. Raindray mety misy zavatra voasoro, misy zavatra vitan'ny fijoroantsika vavolombelona fotsiny nge tsy ataoko hoe fotsiny satria tsy voatery hoe teny lava, tsy voatery hoe fa zao fijoroana vavolombelona amin'ny namana fefa tsy ilay talotsony ianao. Zay no antony nanasany Levy ireo namany ireo. Raha afaka malala itsika mananamana betsaka. Itsika alohan'ny mahampino antsika dia mety manana fiainana manokana antsika izay mety ho fiainana hafa mihitsy tsy mifandaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mety tsy maninona zany. Fa izao rehefa nandray an'ny tompo kosa ianao dia tsy avy tsaran'izany Andriamanitra. Fa izao rehefa nandray an'ny tompo kosa ianao dia izao ilain'ny tompo ny hijoroanao vavolombelona. Ary amin'ireo namanao reo rahaitsika rehefa mandray an'ny tompo dia izao andosirantsika ny namantsika. Raha tsy minamana aminareo tsony efa tsy zany tsony aho zao fa neny Matio tsy zay.
neny matity tsy nantsirany namany, tsy vitany ny andresy lahatra ny namany, tsy vitany. Fa izao kosa noentiny nakeo amin'ny namany Jesosy. Izy ny tompon'ny fanasana, tsy ny namany ny tompon'ny fanasana, fa ilevo ny tompon'ny fanasana. Ary rehefa levo ny tompon'ny fanasana dia izao nasai niaraka taminy teo Jesosy mba ahatonga n'ireo naman'ireo hibebaka ho Jesosy io. Afaka malala rehefa nandray an'ny tompo ary isika meny ny tompo fanomezam-pahasoavana maro samihafa, manahoana ny tonga antsika eo amin'izany fanasana zany ve Jesosy, ary ny antony ahatongavany Jesosy eo amin'ny fanasana io dia mba hahatonga ny namantsika hibebaka, tonga antsika eo ve Jesosy. Afaka malala zava-dehibe amin'ny io zany dia tena le fifandraisantsika amin'ny namantsika fahiny mihitsy. Tsy hoe zany kristianina zany dia ny namany indray ny manasa azy, le namany taloha izy zany efa nandray an'ny tompo. Eo zany Lioka dia notara manao hoe dia nanao fanasany Levy, fa tsy hoe nanao fanasana ny namany Levy dia lasa nakany Levy, tsy zay loatra. Fa nanao fanasany Levy dia nasainy Levy Jesosy ary dia nasainy koa ny namany. Mazava ho azy fa le votoatin'ilay fanasana zany dia programany Levy, programany Matio. Dia mazava ho azy fa programa izay tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Afaka malalo zava-dehibe ara ny amin'ny fotoam-pifaliantsika ny anasantsika ny tompo. Amin'izay mety ho fifalinao, fiaraha misakafo ve io, fiaraha misinda ve io, fitsangatsanganana ve io, anniversaire ve io, tsy fantatro fitokanana trano sy fitokanana tany, tsy fantatro zay mety ho fifalinao ka anasanao ny namanao dia asao eo koa Jesosy. Ary ny antony anasanao an Jesosy eo dia izao, tsy hoe ampiderana amin'ny namana hoe manana an'izao na izao, tsy zay loatra, fa ny antony anasanao an Jesosy eo dia hatonga ny namanao atsiary fa efa tsy ilay anao talohantsony io, ary faharoa dia izao hahatonga ny namanao koa handray an Jesosy tahaka ny nandraisanao azy. Fa ny efana faharoa lehibe zay atrelina avaka malala dia izao, tsy faly tamin'ny Levy, tsy faly tamin'ny mpianatra Jesosy ny fariseo. Zany hoe noho ny antony maro samihafa hotsika teo, tsy hoe raha tsy fanahy akory ny fariseo, eny raha tsy fanahy ihany izy satria mitsara be aloha, fa satria tsy inona ny mpamorehitra rehetra fantany dia mpampijaly olona, herim-pamoretana. Noho izany dia mazava ho azy fotom-pisaina dia no inona moa ny sakaizana amin'ny iarahanareo mpianatra amin'ny mpamorehitra, fa iny dia ataonareo fangamonareo tsy jiosy, fangamonareo tsy mpivavaka, fangamonareo tsy mitorony ny fahamarinana, fangamonareo tsy mitorony ny fahalemem-panahy ny rariny, ka iny ny ty iarahanareo mipetraka amin'ny mpamorehitra. Reo mpamorehitra ireo fantatry ny fariseo tsara, fa mpamorehitra ny anankiray niova tamin'io aloha zany fantatra dia mbola ilevy ihany, fa ny sisa dia mbola tsy nitantarainy Lioka hoe niova ve sa tsy niova tamin'izy niona tamin'ny tompo. Fa izao ny fitsarany ny fariseo ny tsindriany Lioka eto, ny fitsarany zay mety nataony ny fariseo mihitsy. Tandrefy avako malala ny fiarahamonina zany mihitsy, ary io raha mahatonga antsika mikatona, io mahatonga antsika mihitsy satria matahotra ny ho tsaray, matahotra ny hoe inona moa ny arahanareo amin'ireny sokajin'olo ireny. Indray fiarahamonina manao, andray raha mipino mihitsy any mpivavaka mety manao tahaka ny fariseo, inona moa no tokony iarahanareo amin'ireny sokajin'olo ireny, ireny sokajin'olo ireny nge zao e, ireny sokajin'olo ireny nge makary e, ireny sokajin'olo ireny nge zao e, fa inona mbola hitakosina nareo any, ary mety ho voatsara tahaka izany mihitsy mpianatra, mety voatsara tahaka izany mihitsy sika. Nefa zao aisika mandeha makany na ny marimarina kokoa, aisika ny manasy ireny olona ireny, izy le olona nge ireny sokajin'olona ireny nge tsy itsika nakany aminy, fa izy ny makaty amintsika.
saingy zao ndrandray mbola tsarain'ny fiarahamonina ihany asa tsy fantatra afaka mandray ohatra sika ataovy hoe ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny fiangonana mety misy olo-piarahamonina manatrika fitaompivavahana mety misy olo-piarahamonina tsotra fotsiny fantatry ny fiarahamonina zao fa mety tsy fantatro mety fantatry ny fiarahamonina ny tsy fahamarina na ny toetrany asa mety pitranga zany any amin'ny fiarahamonina dia misy raha ho mpiangonana asa ataovy hoe misy dekona na mpandray na olona zay mba manasa reny olona hitany any amin'ny fiarahamonina reny iara-mivavaka aminy andao fa raisina mpandray andao fa tokanana dekona andao fa apetraka amin'ny birao tsampana de manasa ny mpiara-miasa aminy any ampiasana any lay kristianina asa reny mpiara-miasa aminy any ampiasany reny de mety olo-piarahamonina tsotra fotsiny zao mety mpitondra rapolitika asa tsy fantatra mety mpitondra rapikambanana tsy fantatra de asainy reny olona reny ao am-piangonana mba hanatrika tahaka ny nataony Levy mba hanatrika lay fandraisany an' Jesoa de misy mitsara eny velany misy mitsara eny velany am'izay ao arininy lay mety ho fifaliana atao arinina dekona fanokarana dekona ao arininy fandraisana mpandray dia mety miara misakafo le tokantrano amin'ny toerana anankiray de avy am'izay ny mpitsara manao hoe mety mpitsara vilana asa mety misy zany kristiana manao hoe adray ary maninny nareo ny miaraka amin'iny loatra an'ireny ary to hitany miaraka ary to nanatrika atao amin'ny fitaompivavahana misy anareo ranony ary to niditra tao am-piangonanareo rery olonireny ary reny nga mpiangona ao aminareo ary reny nga nasainareo reny ange ohatra zao hoe reny ange ohatra zao zay mihitsy io sary io de mamaly Jesoa manao hoe tsy ny finaritra mila mpanaovana vody fa ny marary rehefa malala ina ny dikan'izany ny zava-dehibe zany de zao azay no nafaran'ny tompo antsika tsy hitsara tsy hitsara Jesoa dia rehefa asainao izy de tonga ary izay no tokony tsy ho-tsain'ny mpino tsy tokony ho-tsain'ny mpino de ny fitsarana na ny fifampitsarana fa ianao fasoeto mitsara ny mpianatra nefa tsy fantany fa Jesoa aza niaraka tamin'ny mpianatra andray rehefa malala isika koa ndrandray de mitsaratsara tahaka zany Jesoa eto miteny fa any am'izay rehetra marary mila fanasitranan'i Jesoa any antondian'i Jesoa any de mba ho amin'ny fibebahana avako malalo zavatra roa ary no entina mampahery anao asao Jesoa de mijorova volombelona ary faharoa de zao aza mitsara na iza aza mitsara ny namanao satria Jesoa aza tsy nitsara vavaka sika tompo misaotra anao zahay fa mampatsiaro anay ny teninao fa Andriamanitra fitiavana ianao miantso anay anatona anao mitaona anay ijoro volombelona ary mitaona anay koa mba hitondra anao eo anivon'ny namanay tompo mamindrafo aminay raha tsy tonga anay any amin'ny namanay ianao mamindrafo aminay raha toka tsy tonga anay any amin'ny mpiarabelona aminay ianao manaiky araka aminay ianao saingy izahay tsy mitondra anao eo amin'ny namanay mamindrafo aminay tompo raha mitsaratsara ny afy zahay mamindrafo aminay raha toka heverinay ho izahay ihany ny tsara fa ny hafa tsy tsara de mampianarana tompo ho saha ho vavolombelonao ary izay rehetra eo amin'ny fiainanay de aoka fiasana hitaomanay namanay hibebaka andray anao koa de taio ny asanay tsiray avy taio ny fijoana vavolombelona tompo tsy avy antso ny marina ianao fa ny mpanota mba hibebaka dia meteza tompo mampahery anay hivimbina anay mba ho tonga anay ho amin'ny fibebahana namanay amin'ny naman'i Jesosy Kristy mpamonjy amen.